Avana malalo amin'ny tompo ho amintsika manakarivany ny fitiavan'i Kristy tsy mety levina manakizay. Amen. Favakisika. Misotranao zay ray eo noho ny amin'ity alatsinainy 4 aprily 2024 ity, zay afahanay mizara ny mamy indrindra dia niteninao zay mihoatra noho ny tantely atao maro. Dia atao fitsaroana inay zany amin'ny fandrenisanay sy fivelemanay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa, naovanay zany favakizany. Amen. Koritianina faharoa toko 7 andininy 4 no anjara mofinaina ao antsika amin'ity 20 aprily 2024 ity, ty alatsinainy 20 aprily 2024 ity, vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Paoly apôstôly miteny, izao no fanotelon'ny akanesako aty aminareo, amin'ny tenin'ny vavolombelona ho natelo no anorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady nilaza rahateo koa aho toy ny nataoko fonombola teo aminareo fandroany any, ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha ny amin'ny sisa rehetra dia efa tonga indray aho dia tsy antro, satria nareo mitady famantarana ka ny teny atao anaty Kristy zay tsy malemy aminareo fa mahery eo aminareo kosa, fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra, fa zay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo zay noho ny herin'Andriamanitra. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ravana dia tazana eto ny fiainan'i Jesosy milohany hazo fijaliana, ateo amin'ny hazo fijaliana, taorinany hazo fijaliana, dina ny tsanganany ho velona. Nahitana ny fandeferan'Andriamanitra ny fetezan'i Jesosy nanaiky no volohany, tahaka nondry nentina novonoina no fahitanan'i Jesosy. Tsy nanakalahatra, tsy nanohitra, nanaiky voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Tsara honeto fa ny hazo fijaliana zany dia ahitana ny fandeferan'Andriamanitra ny fahalemen'i Jesosy, kanefa taorin'izay kosa dia nitsangako velona Jesosy, tsy voazana ny fasana izy, afaka niala tao pasana izy, nigody le vato lehibe dia lehibe ny herin'Andriamanitra. Koa ankehitriny tahaka ny malemy zay mpanompon'Andriamanitra manambara filazantsara aminareo, fa rehefa raisanareo kosa zany filazantsara zany dia tonga herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Ko amin'ity andro an'ity ravana mety zasy ianao mba hiteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly koa, tsy manazavaka ambara aminareo aho afa-tsy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Kristy nanaiky nandefitra indrindra. Andriamanitra namela azy hitona ny voatako sy voatanao, ary namela azy hidina amin'ny fiainatsita sy ho faty, saingy tamin'ny andro fahatelo kosa natsangan'Andriamanitra ho velona, naseho ny herin'Andriamanitra zay ho famonjena ny olona rehetra. Dia filazantsara amin'i Jesosy Kristy raha inoko sy inonoa zany nataon'i Kristy zany tsy ambara ny filazantsara amin'andro. Ko amin'ity andro an'ity ravana mety zasy ianao mba hiorina mafy tsara amin'izany Kristy omby teo amin'ny hazo fijaliana zany noho ny fahalemena, nefa natsangan'Andriamanitra indray ho velona, fanangananao ny herin'Andriamanitra dia tsy avelan'Andriamanitra toetra amin'ny fahafatesana ianao, toetra amin'ny faratsiana ianao, fa vita ny malalanao atao ary mampijoro anao, satria tsy men'Andriamanitra fanahositsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary famonoana tena. Tiako be ravana ilay hira fanevantsika efitsika manono tamin'ny 15 taona ny jobiliny hoe tsy men'Andriamanitra fanahositsika fa fanahy mahery, be hery, be fitiavana ary mafetena. Teo men'Andriamanitra n'izany koa zasy ianao eo mpamaky vakina n'ity zao tontolo zao ity ho sandan'ilay fanavotana sy fanavotana anao sy ho fankasitrahantsika an'ilay tompo ity sy namela an'i Jesosy maty
amin'ny fomba feny fahafamaraka teo amin'ny hazo-fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra ho velona fanehoany heriny ko amin'ity andro an'ity minoan'izany zasinoa satria izany no filazantsara sy herin'Andriamanitra famonjena zay amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany izay nataonao teo ambava amin'ny mpanomponao ary mino zay fa hipakana am-pony olona tsirairay avy ary andravarava zay rehetra tsy nambenao am-ponay a fa amelona anay a zay matiny ny voatana ary ampahiry anay koa mba ho velona ho anao satria tsy mino Andriamanitra tsy mino Andriamanitra fanahy osy fa fanahy mahery be fitiavana sy mafetena dia ataovy be fitiavana amin'ny falovatenanao zay ary ampianariko koa zay fety tsara ny tenanay mba tsy vary lava amin'ny karazana faratsiana zay mitondra anay amin'ny fahaverezana fa mba hajory zay ka nahaka an'ilay Kristy tokoa hiteny hoe ny aniny dia manao sitrapony ary mahavita ny asany anao zava-dehibe ny sitraponao zay amin'ny ataonay rehetra iny amin'ny tontolo andro ity dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ainay zay nan-danitra amasina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao dia tany tahaka ny an-tany mino an'iny ny amina sahazo anay ary mamila ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Raisy ny todrano ary fiadanana Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay ny antso anareo sady izany ny afizany amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen.